ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra sika fotoana izay mampiakatra ny rano eny anivon'ireny faritra iva ireny raha tsy laza ohatra sika afa-tsy neny Ampefiloha Ambodirano eny nanala fahasahiranana ary nanamponiponina hiala ao anatin'izany ny tanora avy eo anivon'ny antoko politika irevavony Madagasikara. Nandray andraikitra manoloana ny fiakaran'ny rano teny amin'ny faritra iva ny tanora HBM ato amin'ny faritra Analamanga. Taorian'ny andavamamba anjesika dia niteny Ampefiloha Ambodirano no nanatanteran'izy ireo etsika entina ampidinana rano eny an-toerana dia nitondra moto pompa ny tanora HBM. Hatramin'izay aloha zany eto rehefa vao tonga amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra dia tsy afabela foana mifoky tany Ambodirano Ampefiloha. Nanomboka tany amin'ny taona 12 tany zany izy io dia niakatra foana zany le rano dia amin'izao raha tsika mahita hoe raha vao 3 andro fotsiny le orana no avy dia dibo-drano tanteraka Ambodirano Ampefiloha satria ny roapahatelon'ny tanàna Ampefiloha Ambodirano zany dia tambary sy dobo daholo fa ny ray apahatelony ihany no tanàna no misy trano zany dia eo zany no miteraka olana dia ny tena olana goavana zany tsy maintsy mila vahana eo anivon'izy dia le resaka lakan-drano ihany na hoe kanalina izy tsy amin'ny ankapobeny aloha ohatra amin'ny parasitamol ihany no ody fanahitainana fotsiny ihany fa raha miverina le orana 2 andro fotsiny dia miverina amin'ny laoniny ihany zany le izy. Dibo-drano hatrany rehefa amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao ny fokontany Ampefiloha Ambodirano. Ny fanorenana tsy ara-dalàna eo ambonin'ireo fantsona mitondra rano no tena anisan'ny olana goavana eto. Manoloana io dia nilaza ny mpandrindra ny tanora HBM Analamanga fa andray andraikitra ny tompona andraikitra amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna. Tena tsy azo tsikekena niza ninona toerana misy anazy noho ny hoe tombotsoan'olona ray ny atonga an'izao olona rehetra zao ahodobo tsy maintsy zay le izy dia io fitoriana io tsy maintsy tonga anainy amin'ny bianko io amin'ny faranterinandro ty amin'ny ety amin'ny tanàna ambany rehetra zany hoe tsy maintsy ataontsika généraliser le izy dia aloha ny bianko ny anao ny asany hijery an'ireo autorisation de construire an'ireo olona rehetra reo ny permis an'ireo ny olona nandefa an'izany fa fotoana zao alors zany ny falaisana ndraikitra tokony ataontsika fa tsy ataontsika kitrano trano ty ny maraina teo dia midina ifotony ny jery ny zava-misy ny teny Ampefiloha Ambodirano ny délégationna avy amin'ny tanora HBM Analamanga. Zay ny amin'iny fa iresaka fanatanjahantena kosa sika dia baolina kitra zany tafakatra amin'ny dingana faharoa amin'ny fiadina ny amboaran'ny CAF ny ekipan'ny Fosa Junior FC rehefa nanilika ny AFS Léopard tamin'ny dingana voalohany tany Mahajanga io tolakandro io ny rava adisala ohatra ny rotonta nanatombo zany ny ekipa malagasy noho ny adisala rainoray natao tany an-tanin'olona dia izao tafidy zao ny ekipan'ny FC ASPL avy any Maurice no hiaona amin'ny Fosa Junior FC amin'ny dingana manaraka teo amin'ny Ligue des Champions kosa dia raraka ny Knaps Sport rehefa niondrika teo amin'ny FC KCCA tamin'ny isa raino ohatra zany tsy ampy andehanana amin'ny dingana manaraka ny fandresena rono iray izay natao tamin'ny lalao mandroso izay ny vokatra eo amin'ny baolina kitra dia mialohan'ny teny isarahana ihany koa tokolasy toko vavy amin'ny titakariva ity tsara ny manamarika atsika ny fivoahan'ny gazety soa amin'ny rampitso azadiny maka izay anjara gazetinao zay ho amin'ny rampitso faranandreto ny fampalalamba avao izay ankasitrananao ny nanaraka izany hatramin'ny farany famefotoana etsika ho amin'ny androny rampitso makasitraka tokolasy toko vavy.